Arak'izay tatitra vonjomaika navoaka ny seny izay ny antoko HVM naniry vovon'ny Madagasikara no nahazo ny toerana betsaka eo amin'izay toeran'ny lolona izay manana ny fomba fijery makasika izay Andriamatoa Rivo Rakotovao filoha amboninahitra izany antoko HVM izay toy izao manaraka izao mifanipikevina. Toerana senatera voafidy 5 amin'ny 2 no fidina tamin'ny fifidianana ny 7 ny volana desambra 2022 no mety ho azo ny antoko HVM raha ataony kajikajy mifanaraka mivoaka mpifidianana vonjimaika navoaka ny seny. Toerana 5 ao Mahajanga, 4 avy ao Antsiranana, Antananarivo, Fianaratsoa ary Toamasina, toerana 7 amin'ny 7 ao Toliara. Nilaza fa afapo tamin'ny voaka-pifidianana olona ny mpitarika ny antoko HVM sy ny kandida HVM. Raha iray zany fa zony ihany koa mitondra ny fofony zany izay nizao tenen'ny présidentialité eny reny raisiny reny hoentina reny toejavatra reny any amin'ny olona atao manapa-kevitra dia miandry an'izany ohatra ndraitratra ny HVM fa zay aloha tsy handeha hoe zao zay koa mba nahita anie zay hoe misy olona 28 manao propagande fa aloha alamina ny firenena fa tsy manino io zare zay mba mijery hoe anankitelo ve vatanao ka na renao na saratra ho niteny an'izany dia ahoana aloha dia eo anao dia rakotana firenena io mba aloha mba misy fanetretena kely any amin'ny fiainana fa zay raha mahazo mipetsy maro misy indrindra tsy hoentina mitratrevatra eo zany fa zay misy aloha dia misy hoe faly zay tao valy fifidianana satria ebetinay fa nanao zay farany herinay zay famoahana ny vokatra ofisialy androany azafady indrindra ny famoahana ny vokatra vonjimaika izay nataony ny seny androany fa dia ny fanotsy tanteraka tamin'izay niseho tany amin'ireo bureau de vote maro samihafa ilay vokatra vonjimaika navoaka ny seny ka ny fanakanana tsy maintsy misy araka ny voalazam-potoana fa ny zava-dehibe indrindra dia ny firotrontsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany indrindra ao anatin'izao taom-baovao zao dia ny ampandrosoantsika ny tanindrazana ity ary indrindra ny anovana ihany koa ny fomba fanao politika eto Madagasikara satria rehefa fifidianana hita fa nizotra tamin'ny fomba ara-dalàna sy ara-demokratika dia mba tokony mba manaiky resy ihany koa ny resy ary izay natao hoe fifidianana misy ny mpandresy misy ny resy dia tonga amin'ny fitentsika malagasy hoe ny mandresy tsy hobiana ary ny resy ihany koa tsy akoraina. Voalohany indrindra dia mahafapo anay ilay vokatra zany satria aminay dia vokatry ny asa natao reny vokatry ny fandresehan-dahatra ny mpifidy vaventy tany amin'ny faritany Toliara tafapaka tany amin'ireo mpifidy vaventy ireo lehibe ny tanàna sy mpanolotsaina ny programme n'asa izay napetraka ho entina mampandroso an'iny faritany Toliara iny. Azo antoka atao aoriana ny voan'ny vokatra vonjimaika avy amin'ny seny fa anjakan'ny HVM ny eo amin'ny antenemeran-dolona. Anampy ny toerana 5 azon'ny HVM ny fanendrena olona avy amin'ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena izay manendry olona 2 na 7 ny mpikambana ao amin'ny antenemeran-dolona. Raha ny zava-misy manana eritreritra anokatra ny fanendrena amin'ny hery politika hafa akoatra ny HVM ny filoham-pirenena ary efa nisy mihitsy aza ny didim-panjakana navoaka milaza ny pitsipitsiny amin'ny fanendrena ny 7 ny olona Madagasikara.